Ankafaliana tompo-klasy tompo-vavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity tonga soa isika atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity soratsika ny mpanao gazety niaraka tamintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao teo ary manasanao iaraka aminay hatrany farany ho amin'ny androany dia ifantoka tanteraka ao anatin'ny antsoina hoe asa sosialy izany hoe zareo mpisehatra eo anivony izay travail social zay no vahintsika ho amin'ity alina ity misy roa izy ireo vahintsika voalohany Sœur Alantoarso Marie Odette izy no directrice générale adjointe eo anivony ISTS na DGA izany miaramanao ma sœur ary masanao androso anaty efitrano ary Miaraba indrindra Sœur Lanto ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana ho amin'ny ity alina ity tsy ivona trano fenao no DGA eo anivony Institut supérieur de travail social Mandrimena Yavlo. Makasitraka indrindra amin'ny fanasana ary miaraba anao koa Andriamatoa Gasikara ary miaraba ihany koa atsika rehetra izay mpanaraka tsy tabaka ny fandaharana eto amin'ny invité du jour. Makasitraka indrindra tompo fahintsika faharoa Andriambavilanitra trany Rasolonjatovo Marizo izy ndray no directrice du département CRDS na ny centre de ressources et de développement social eo anivony ISTS trany miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano miaraba indrindra madame Marizo misaotra anao ihany koa nanaky nasain'ny fandarana amin'ity alina ity. Miaraba anao Monsieur Gasikara ary miaraba ihany koa antsika rehetra ny tokantrano any dia faly tonga eto amin'ny fandarana tompoko. Saotra indrindra tompoko araka izany asako ampiavantsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany ianao izay mihaino ny fandarana amin'ny alalan'ny Real 94 FM manao matanana manokana na tsy mahita aza fa mare kosa ny fandarana fatana amin'ny onjam-peo mantsy ho fandarantsika izao izy amin'ny rahavavy akoatran'izay ihany koa dia arabantsika manokana ireo manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara na eto Antananarivo ianao na ny faritany tsy adino isika rehetra any ampitan-dranomasina eny ary tompoka mazava ho azy ny tontolo ny asa sosialy no resatsika fa milohan'izay aloha mba asiko tretratretra tsiaritra kely vitivity mahakasika anareo mihitsy ny voalohany moa zany raisitsika teo i Sœur Lantoarso Marie Odette izay directrice générale adjointe eo anivony ISTS na ny Institut supérieur du travail social etsy Mandrimena Yavlo Sœur zany hoe religieuse hoe zany ianao tsiaritra kely religieuse tsy manao fanamina tsy manao an'le saron-dovy zany sa manao akory rasitraka ao masira eka misaotra anao Andriamatoa Gasikara mitondra an'izay fanazavana kely vitsivitsy izay tokoa zany dia antsoina hoe congrégation Filles du Cœur de Marie izay zany tsy mitondra fanamina manao voaly na misy famantarana ivelany satria fikambanana nijoro tamin'ny révolution française tany France dia efa enimpolo taona mahery zany zay fa tena ambinipolo taona mahery na tonga vanety eto Madagasikara eny tompoko zany anaty zany nefa ohatry ny religieuse rehetra tsy manambady manao voady fa ny congrégation nanareo no ohatry ny fanaminy vehivavy tsotra ihany zany anaty mitoby amina centre anankiray ihany koa tsy hoe samperaka any an-trano sy ny salava mitoby anatina congrégation moa zany communauté Antananarivo zany zay misy amin'ny Antananarivo dia misy Fianaratsoa dia misy ny faritra Majunga dia misy ny faritra Port-Berger zany hoe ity congrégation nanareo ty ve zany no miandraikitra ny ISTS raha ny marimarina kokoa eny tompoko raha ohatra tsy haivina kely vetivety hoe nanahoana ny tantara natongavandreo masira eto Madagasikara dia nisy telo miravavy moa izy ireo avy any amin'ny faritra pays européenne aviany eto Madagasikara vahiny andeha sambo efa ho telo volana zareo atao teto Madagasikara dia hoe tsy zareo no te hanao an'le ISTS atao hoe école de service social moa izy tamin'ny voalohany fa ny fanjakana no ny angavy no le fisiny le tondradrano efa nytenen'ny namany teto moa le izy fa fampatsahivana kely fotsiny satria tsika miresaka an'le congrégation any Filles du Cœur de Marie dia izay no antony anitsindriko kely feo an'izay mazava tsara mihitsy itiratsika lan-dalina ny makasika an'iny avy eo fa eo ihany koa zany Ramatoa Rasolonjatovo Marizo izay directrice du département RDS, Centre de Ressources et de Développement Social, inona moa zany izy io département zay ndraiky hitanao io tompoko.
eo amin'ny STS misaotra anao tompo ny eo amin'ny STS dia misy département anankitelo zany ao amin'ny département ny formation initiale dia ny formation continue dia eo ihany koa zany ny fiandrarana amin'ny centre de ressources ny ao amin'ny CRDS zany dia io le ivitoerana atrandrahako manofana sy miandraikitra ireo karazana consultance na expertise amina développement social rehetra zany ny CRDS dia misehatra amle olona efa eny am-perinasa misehatra amina tetikasa rehetra misy amin'ny zay misahana ny ara-tsy sosialy rehetra zany hoe rafitra ao anatin'ny STS ihany rafitra ao anatin'ny STS mihitsy le izy fa formation continue zany no andraisana ny asa dia misy ny formation à la demande misy ny formation à la carte zay efa homaniny ivitoerana moa zany itirantsika ny antsipian'izay avy eo fa ny antony voalohany tena nanasana anareo dia raha tsika malala fa rahampitso talata no fantatritsika zany fa journée mondiale zany ny travail social zany fa raiky amby 20 ny volana martsa raha tsy diso dia mazava ho azy ao atsika eto Madagasikara manam-pandrina ny ankalaza izany indrindra fa ianareo anivony STS salamina ahoana ary izay totsika fanamariana sy fankalazana ny andro iresa-pirenena ho an'ny asa social zay tompoko rehetra tompoko voalohanteny aloha zany io journée mondiale io de travail social io efa nisy tamin'ny 1983 tany New York no nisy an'le izy zany tany amin'ny Nations Unies zany nisy an'le izy dia nisy amin'izay zany ireo fivondrona ireo ataontsika hoe fédération internationale des travailleurs sociaux ireo ataontsika hoe FITS dia tao koa zany niditra ihany koa ny association internationale des écoles de travail social ataontsika ihany koa hoe AIETS dia izy io zany isy ataona zany ankalazaina izy io ny talata fahatelo ny volana marsa zany isaky ny andaha-talata zany fahatelo ny volana marsa zany tena am'le fahatelo hoe tsy hoe telo marsa fa herinandro fahatelo ny volana marsa dia zany isy ataona zany izy io ankalazaina foana dia ny message zany amin'ity taon'ity dia hoe respectons la diversité grâce à l'action sociale commune zay zany mitambarana manerana tany fa ny STS koa zany dia manana ny anazy satria izy io zany tsy napetraka hoe tsy maintsy io no arana fa arakaraka ny situation eo amin'le pays dia ny STS zany amin'ity dia atao hoe à la découverte du métier du travail social zay zany ny STS no ankalazainy amin'io andro rapitso maraina amin'ny valo zany manomboka le izy eny amin'ny STS mandromena ihany moa le fotoana ankalazantsika an'io journée mondiale du travail social io araka zany dia andeha loha fataritsika hoe inona aloha le travail social milohan'ny idirantsika amin'izany hoe ora sy ny fanamarena rehetra amin'ny androny rapitso topoka izy no afaka atao amin'ny seur alanto sa atao amin'ny marizo toizako hoe le izy angamany dia araka ny fampatarana moa zany dia efa tamin'ny 1960 naterahany indépendance no nisiny io travail social io dia ny travail social araka nyvolazako teo hoe Andro Maserany Fiduciaire de Marie izy zany tompon'le ISTS fa zay kosa zany dia affilié amin'ny université catholique de Madagascar UCM affilié zany zay miara-miasa zany miresaka fampianarana dia dikan'izany dia hoe miara-miasa amin'ny any fiangonana zany mission fiangonana zany ekara tia asa sosialy ataonay ao amin'ny STS ity dia araka mivolazana teo moa zany dia hoe le STS io dia manana le département anankitelo tsy averiko intsony le izy manana ny formation ihany koa izy zay misy parcours anankitelo misy ny ataontsika hoe animateur de développement social misy ny assistante sociale misy ny éducateur spécialisé dia ireo ny mpianatra miditra ao zany dia olona manana bac bac io zany tsy mifidy hoe série inona izy fa afaka raisina avokoa fa kosa misy nataontsika hoe concours vao tafiditra ao misy concours zany miditra ao eny tompoko ny zavatra anankiray fotsiny tsara mariana kely zany aloha fa idirantsika le STS rehefa avy eo fa le fanamariana rapitso zany amfiry no manomboka dia izavy ny olona afaka manatrika dia ohatrany ahoana ihany koa ilay fanamariana zany ho an'ny STS manokana satria andro iraisam-pirenena ho an'ny asa sosialy moa ndresakitsika mantsy eny tompoko
dao madame Marizo mba mitenena ny amin'ny andro rapiso dia manomboka amin'ny valo sasany fahatongavany ireo nasaina rehetrarehetra nisy fanasana moa zany amin'ireo mpiara-mombonantoka sy ny sekoly rehetra mifandraika amin'ny asa fanabeazana ny tanora indrindra ao anatin'ny sehatry ny asa sosialy fa nandefa fanasana ho an'ny olon-drehetra zay satria araka le loha hevitra ndresana teo dia hoe à la découverte du métier du travail social dia misokatra ho an'ny rehetra zany ny fanasana zay efa alefanay amin'ny ainao manjery rehetrarehetra any fa tsy misy hoe voasakana satria fankalazana eo andro io anararotana indrindraindrindra anehoana an'le zava-misy eo amin'ny sehatry ny asa sosialy eto Madagasikara dia ny olona saina moa zany ianime an'le fotoana isy séminaire ho atao conférence débat zany ny maraina iarahana amin'ny ireo tena matianina eo amin'ny sehatry ny sosialy zany hoe travailleur social efa amperinasa daholo efa manana ny traikefa dia miaraka ihany koa amin'ireo karazana témoignage na partage ataon'ny ireo travailleur social miasa any ivelany zay nivoaka atao amin'ny STS ihany sy ireo zay any amperinasa zay tsy eto andrenivohitra zany aorinan'izay dia misy fizahana eny amin'ny stand trano hoe va anehoana ny asan'ny ankizy any amin'ny stage anehoana n'le tena fampianarana ao anatin'ny STS zany na ny sehatra sosialy eto Madagasikara dia amin'ny ariva moa zany misy rencontre sportive iarahana amin'ny ireo sekoly zay manodidina ny STS ny Andoharany fotsy miaraka amin'ny ireo sekoly hafa zay nanoana ny antso mba hanao an'izay fizaran'izay zavatra ngezabe anankiray dia fampionana ihany koa ny ankizy nivoaka atao amin'ny STS sy ny eo andalan'ny fiofanana dia hisy rencontre basket zay anasana ny ankizy rehetra efa teo tsy nianatra ohatsony moa zany fa efa vita ny fianarana mba hanao an'izay hoe rencontre amicale zay ho fanehoana ny fiombonana ao anatin'le hoe travail social ankoatran'izay ihany koa raha ohatra ka hoe miresaka ny atao hoe travail social isika dia tena manahirana ny olona Sœur Lanto sy madame Marizo ny mahafantatra hoe fa inona moa le asa sosialy ny fantatry ny olona dia ny hoe reny fa misy fikambanana manao asa soa mizara saozozoka andao hitondro fanazavana mihitsy ny mpijerina fandarantsika inona zany mahasamy hafa ny atao hoe asa sosialy sy ny atao hoe fizarana sosialy sy fanomezana maro samihafa reny tompoka sotranao andray Madagasikara nametraka an'izay fanontanian'izay oresokely aloha le fitenena voalohany dia avy eo meko any madame Marizo ny manohy azy dia amin'izao fotoan'izao tokoa dia tena sarotra tokoa ny manavaka ny hoe asa sosialy mizara zavatra sy ny asa sosialy tena hoe ianarana ty ataonay ity zany dia travail social ataonay ity dia zavatra ianarana izy io anatina université zay mahatonga anay hoe institut supérieur de travail social manofana an'ireo olona rehetra afaka baka zany maniry hiditra amin'izay sehatry ny travail social zay dia araka ny teny teo dia hoe izy io akory tsy mitovy amin'ny hoe charité aussi tsika asa soa tsy mitovy ihany koa angamba dia tsoroka tokoa hoe zay ny fotoana nandray CTC zay teny Amandromena rehefa nandray CTC zay atao aorinan'iny dia misy miantso telefona hoe nareo hoe zany hôpital nareo hoe zany centre social tsy atompoko tsy centre social zay tsy hôpital zay fa zay tena hoe sekoly ambony manofana ny atao hoe travail social dia ny travail social zany dia mitovy amin'ny ny olona mivoaka avy eo zany dia antsoina hoe travailleur social na travailleuse sociale vehivavy dia izy io ohatrany hoe tsika miteny hoe sociologue miteny hoe psychologue dia mitovy amin'izay zany travailleur social fa tsy hoe zavatra le mpizara asa soa le mizara friperie ohatra na ohatra hoe mizara vary sy loka tsy zay le izy fa zavatra tena ianarana mihitsy zany le izy sy anampiana kely ve madame Marizo io fifangaroana teny ampiasaina amin'ny travail social io zany tena mampi asasaina ny rehetra amin'le hoe asan'ny olon-drehetra zany fanatsarana zany hoe sosialim-bahoaka zany izay ny tena marinina tsara mihitsy hoe ny travail social dia fanetsehana
fanetsehana sy fampivelarana ny olona miainga amin'ny sehampiainana anankiray mba ho amina sehampiainana tsaratsara kokoa zany hoe ny asan'ny travailleur social zany dia miainga indrindra amin'izay le hoe fampiroboroboana ny maha-olona ny olona tsirairay ny resahana raha vo resaka travail social na ny fandraharana ny asarara sosialy dia ny olombelona mihitsy no resahana ao anatiny ny zavatra ny antombohany araka ny nazavain'ny Sörlanto teo dia hoe ny antomboka tany amin'ny asa sola ilay izy fa avy eo filana fototra ny asa sosialy zany dia miainga amin'ny fahalalana ny zava-misy ny fotony mba ahafahana manatanteraka fampiroboroboana sy fampivoaran'izay endridraraha foana zany miseho eo amin'ny ara-ekônomika ara-politika ara-kultoraly reny no manotohana ny fiainany maha-olona ny tsirairay dia reny zavatra reny fantariny ny travailleur social rehefa anao an'le asa sosialy satria ny asa sosialy zany tsy maintsy miainga amin'ny alalan'ny zavatra misy iaina n'le olona dia miafara any amin'ny fahafahan'le olona miatrika an'izay zava-misy n'izay ny travailleur social dia ainga fotsiny manao tantsoroka fa raha ohatra ka iresakintsika hoe ny travailleur social ny anao ataontsika hoe magie any amin'ny fiarahamonina tsy izay le izy fa olombelona ny resantsika eto no zany iny no fahaiza-manao ianarany travailleur social any anatin'ny fiarahamonina zany misy fahosana zany ohatra ny eto amin'ny système de protection sociale atsika eto Madagasikara zay tsy ahafahana mamaly re filan'ny olom-pirenena rehetra zay hitantsika fahasairana sy fikorontanana be deabe ny amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny olana dia tsy fantatry ny olona le hoe travailleur social ny olana dia tsy valorisen'ny fitondram-panjakana ny travailleur social ny olana fahatelo dia hoe tsy mbola misy normalisation ny atao hoe loi mandrafitra nyity métier ty zany eto amintsika ka izay no tiana ianamafisana kely an'le hoe ny olona mpanao asa sosialy izay olona terem-panahy anao asa soa dia ireo olona tena ilainy travailleur social mihitsy satria tena mbola maro be izy ireo ary mihoatra no ny isan'ny travailleur social anampy ny fiarahamonina fa ny travailleur social kosa dia misy fiofanana manokana ianarany entina anaovana an'izay hoe fitiliana ny olana eny fotony entiny hitarihana ny olona atsapa ny fahoriany sy ny fijaliany ary hiatrika anao engagement zany androso fandray responsabilité amin'ny fiainana mena zay fanazavan'izay ohatrany ahoana ary ny normalisation zay takinareo raha miresaka STS sika dia anisany hoe mamola vola olona anankiray izy ho lasa travailleur social eto Madagasikara eo amin'ny fiainana inona ary zay karazana fenitra na norme irinareo hipetraka eto Madagasikara zay resaka lalàna zao to madame Marizo afaka mame ohatra venanareo hoe lalàna makasika ny ahoana sy momba ny ahoana sy mety ho karazana norma rehetrarehetra no andeha ataontsika hoe tena mba fanirianareo zany manomboka eto zany eny tompoko araka ny teny teo moa hoe mbola tsy dia fantatra loatra zany le resaka hoe asa sosialy le travail social en tant que travailleur social mihitsiny dia mba fanirianay zany dia hoe ireo gouvernement isan-karazany eto amin'ny tany sy ny firenena ireo ministère rehetra mampiasa ny travail social misy travailleur social miasa anatiny ireny miasa anatin'ny sehatra ny public miasa amin'ny privé any amin'ny resaka église dia ny any faniriana zany dia mba isy zany fivondronan'ireo an'ity rehetrarehetrareo zany tena mba hametraka an'le izy hoe misy zany voalohany aloha fantarina misy zany travailleur social zany ary ireo dia manana anjara biriky ngeza be amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena tokony ho fantatra zany ireo ohatrany hoe ho lavitry ny mpanao gazety ho lavitry ny psychologue dia pourquoi pas zany maninona moa zany mba omena koa zany le travailleur social reo izany mba fanirianay dia hoe mba mahafantatry ny eto amin'ny tany sy ny firenena zany hoe misy travail social zay ary tena mitondra ny anjara biriky ngoavana be amin'ny resaka développement social hoe développement intégral mihitsy moa zany intégral zany tafiditra ao ny saina vatana fanahy ao anatin'izay famolavolana zay avokoa dia omeko madame Marie zao hoe inona ny fanampiny ahafahana manohy rehefa avy eo
Ny fanontanianao moa gasikara no resaka indrindra amin'le hoe inona no normalisation ilaina mamela amariparitra kely sehatra vitsivitsy hiasan'ny travailleur social zay ao anivon'ny CRDS ny resaka tetikasa zay iarahanay miasa zao ahitantsika hoe tena mahasahana ny fiainam-piarahamonina mihitsy no andraikitra reto travailleur social reto raha tsy teny zao afa-tsy reto mpiara-miombona antoko reto nisy ny fiarovana ny zony ankizy zay ataon'ny BCR zay mpamatsy volantsika eto Madagasikara dia ISTS isan'ireo singa ilaina ao anatin'ny fananganana an'izany atao hoe laboratoire social amin'ny fiarovana ny zony ankizy zany dia voafehy ao anatin'ny lalàna velona sy misy eto Madagasikara aloha manampy an'izay lalàna misy amin'ny au niveau international manarakaraka an'izany zany fanofanana ny mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny ankizy miaraka amin'ny UNICEF zany efa 20 taona 30 taona mahery ny ISTS niara-niasa tamin'ny UNICEF manofana ny eran'ny Madagasikara ireny mpisehatra social reny zany no itenenana ny hoe ny travailleur social tena miasa ho an'ny fahasahiranan'ny olona ary miasa indrindrandrindra ho fanatsarana ny fiainan'ny olona misy ihany koa ny RTM mpamatsy volantsika avy any Italia zay nanampy be dia be tao anatin'ny fametrahana an'le projet niarahana ny hoe fametrahana cellule d'écoute eny anivon'ny sekoly zay hijerevana an'ireo fahasahiranan'ny ankizy miaina ny anatin'ny fianakaviana sahirana zay tsy mba misy miaino tsy ampy ny fitiavana tsy ampy ny fanehoana zany hoe ohatry ny ahoana ny fiainan'ny ankizy ara-dalàna misitraka ara-dalàna ny zony any anaty fiarahamonina dia teo ihany koa ohatra zavatra rangeza be ny arahan'ny ISTS tamin'ny SOS Village sy ny AFD ary ny ambasadiny Monaco zay nanofana ireo centre social era Madagasikara ho fanatsarana ny kalitao an'ireo mpitarika ny centre ny travailleur social ary ny intervenants sociaux any anatin'ireny centre reny tiako ho tanysaina zany zavatra rehetrarehetra zany eo ihany koa ohatra amin'ny fotoanan'ny tondra-drano fahafenoan'ny traboina amin'ny fotoanan'ny cyclone dia voantso foana ny travailleur social any amin'ny ISTS zany anampy amin'ny fandraisana ny tanana fiainona izay mahazo an'ireny olona traboina ireny amin'ny akapobeany tsy hita nefa mahita ireny tsika amin'ny vaovao nandeha ny Covid isan'ny voantso maro anisa tao ny travailleur social tsy heno ray andro ihany herinandro ihany no heno hoe ny travailleur social sy ny dokotera sy ny psychologue aorinan'izay tsisy nefa ny travailleur social tena miantsehatra mivantana amin'ireo olona ireo zany sy manampy azy hiarina anao an'le hoe fiatrehana ny zavatra olana eny amin'ny fiarahamonina dia izay no mahatonga anay miteny hoe isan'ny tanjona ngeza be ilaina amin'ny fanakalazana toy izao ny fampiombonana ny travailleur social rehetrarehetra dia eo zay no manao an'le hoe indrindra reto ny fananganana an'izay ho lavitra zay zany no tena zavatra ngeza be anankiray mila ho lavitra aloha ny travailleur social satria ny travailleur social dia mety à l'ordre manao fianianana reo olona mivoaka ao amin'ny STS reo anatsara sy hitondra ny ainy anatsara ny fiarahamonina noho izany mila ordre ny fomba anatsakatanterahana an'izay dia tsy misy afa-tsy ny fivondronana eo aloha zany efa misy ny groupement des travailleurs sociaux eo ireo sehatra rehetrarehetra mandray ny travailleurs sociaux zay efa midinika manatanteraka an'izay fananganana ny olavitra zay zany fa hitanao gasikara na ohatra raha eo amin'ny resaka hoe déontologie du travail social zao dia mbola mindrana ny an'zareo any amin'ny fédération internationale tsika dia manaraka ny droit de l'homme tsika dia manaraka ihany koa an'izay zavatra misy any anivon'ny assistance sociale ADS any ivelantsika ametrahana an'izay zavatra eto satria tsy manana ordre zany tsy mahatsangana reo asa reo nefa ilain'ny fiarahamonina ilain'ny firenena mihitsy dia izay no mahatonga anay hoe miazakazaka makany le lalàna mihitsy zany tokony ho apetraka amin'le hoe resaka lalàna anankiray zao tsika resaka lalàna hoe raha misy ankizy hiara-ny herisetra na hiara-ny fanolanana zay ilaina ny
fanamarinana ny zavatra eny amin'ny sosialy tsy misy afa-tsy tany anaty lalàna travailleurs sociaux diplômé ihany no afaka manao rapport social ekeny ny fitsarana zany zavatra zany nefa tsy miatra tsy ampiarina nefa fa kelikely zay fotsiny ary de fa tsy de tena iainana eny anivon'ny sehatrasa rehetra moa zany de zany le ilaina an'le hoe mba apetraka mihitsy ny lalàna ifehan'ity métier ty inona no cadre iarahana satria sarotra ny mitondra olona no iasanay olombelona mihitsy ny asanay de tsy valorisen'ireo asa hafa zay mila asa scientifique ny travail social kanefa ireo sehatra hafa tena hoe cadre midy ao anaty cadre ny travail social misokatra indray any amin'ny fiarahamonina any amin'ny maha-olombelona de zay masarotra hoe tokony ho apetraka mihitsy ireny lalàna ireny avahana dia apetraka no lavitra dia voafehy ao anatin'ireny ihany koa ny mpiasa sosialy rehetra zany misy anampiana ve surlanto ao anatin'izay eny tompoko misaotra indrindra ny teny moa i madame Marie resaka valorisation de zay mihitsy zany hitako hoe sankana ngeza be any tsy ahafahana zany mandeha makany amin'izay hoe ho lavitra zay raha ohatra zany aka ny teneny teo hoe le contribution le asan'le travail social mihitsy zany a tsy misy mireconnaître loatra mbola tsy fantatra zany izy araka le tentsika mifangaro zany le asocial ataon'ny olona andavanandro a sy le hoe asan'ireo a diplômé atao amin'ny travail social zay fatoko de zay zany nanakare hoe sakana hoe raha ohatra ka de mbola mianatra ao zany reo mpianatra reo a de raisitsika ny ambana fanaovana stage ihany a araka ny teniko hoe ireo de misahana ny amin'ny sehatra marobe ihany de zany reo tokony efa fantatra hoe aika mpianatra avy any amin'ny STS reto zany le ho travailleur social latsoatsy mahitra ny telo taona moa zany licence de tokony zany izy de mba tokony ho fantatra zany le asa ataony zareo de hoe vao mivoaka vita fianarana koa zany reo de mba hoe safatoko recruter-tsika zany ohatran'ny mpiasa rehetrarehetra zany fa tsy asa social reo de le hoe le tsotsotra ambanimbany fa tena manana ny diplôma maizy azy mihitsy zany zareo reo satria ohatran'ny tamin'ny farany zao zany resaka teto de hoe misy licence mivoaka mahazo licence reo misy mahazo master misy mbola manohy doctorat mihitsy ny aza anatin'le izy amina filière na travail social zay misy le ka zao le tena manahirana ao anatin'le izy le tena asan'ny travailleurs sociaux mihitsy ingeny tsy hain'olona de efa nanome ohatra zany nareo teo hoe any amin'ny sehatra rehetra ahitana anazy fa afaka manome ataontsika hoe ohatra mivantana exemple concret mihitsy ny hoe surlante ohatra hoe misy asa ohatra zao ity zao travail social manao an'ity tena marina fa atsika zao raha miresaka ohatra hoe ty zao sociologue de afaka misehatra amina zavatra maromaro tohatry zay ihany koa ty ianareo ty fa afaka manome ohatra am'ireo ve ianareo nanona ohatra zao afaka ataon'ny travailleur social nanoatra zao nanoatra zao mba asitsika ohatra kely mba afantaran'ny olona sy valorisen'ny olona an'izay antsoina hoe travailleur social zay topoka eny topoka misaotra indrindra misotro mozikely masera somary manamaina indrindra toy izany madame Marie zao ihany izy avy eo ahoary topoka le zany de zay moa fiteniko matetika raha mbola misy olona teraka de manana asa foana ny travailleur social zany hoe satria ny travail social tena misehatra hoe tena micentré amin'ny resaka humain zany hoe tena olona zany no esany zany akory tsy mahasakana ny hoe inona le concret zany hoe aiza le travail social tena miasa zany de misy ny ataoko hoe any amin'ny ministère-ny population no de misy zany any de ny tena ataony zany de resaka momba ny resaka amin'ny administration resaka fanaovana accompagnement zany psychosocial reo zany tena hoe sehatra zany ijoroany travail social de ny am'ireny ONG reny any am'ireny projet matanjaka be reny de tena miteny mihitsy zany ny olona hoe ny travail social no afaka manao an'ity projet ty ohatra ny amin'ny fidy de recruter zany izy travailleur social ny any amin'ny ONG ny directeur ny directrice nireny centre reny de ny travailleur social anatin'ny reny faraka ny tegna teo hoe indrisy ndraindray de mbola tsy fantatra ihany zany le tena hoe ndraikitry ny travail social anatin'ireny sehatra reny fa fangaron'ny olona am'le teo le ndrisana teo asa social tsotra zany de misy borao mihitsy any amin'ny fokontaniana reny manangana izy hoe bureau ny assistante sociale asiny mihaino an'le olona reny zany nefa le izy olona tsy nandalo zany tamin'ny fampianaratra satria ianarana izy io fa tsy hoe tongatonga am'izao fotsiny hoe zany mana volonté de andeha zany de anao asa soa eny amin'ny sehatra eny fa tena ianarana izy io mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay zavatra zay ilay fomba fiasan'izy ireo ndray eny amin'ny
tirainy zany no tiako hazavainy madame Marie Jo kely satria akoatra an'ireo travailleurs sociaux miasa eny anivony rafitra na mpiasam-panjakana na ONG zay efa nitonononareo teo UNICEF sy ny PAM maro samihafa misy an'le travailleur eny amin'ny fokotany eny amin'ny commune any ambanivohitra alalany ohatrany olona anday le fomba fiasan'izy ireo alalan'ny olona ihany koa hoe travailleur social ka ity travailleurs sociaux ka ireto sy maro samihafa ao anatin'le izy ia ny fomba fiasa dia mifototra amin'ny olona zay foana moa zany le izy ny travailleurs sociaux vao miresaka travailleurs social tsika dia olombelona zay no iserana ao no misehatra zany ny olona matianina amin'ny travailleur social voalohany indrindra aloha dia misy ny asa misehatra mivantana eo amin'ny olona atao hoe usager bénéficiaire na le mpanjifa n'le asa social asa karakarainy mpiasa social misy tantsoroka mivantana ataon'izy ireo zany amin'ny fanantonana an'ireny bénéficiaire direct reny misy ihany koa anefa travailleur social misehatra eny amin'ny fametrahana indrindrandrindra ny dispositif na ny intervention au niveau stratégique amina sehatra asa anankiray na projet io na programme io au niveau na ministère sy indrindrarehetra ohatr'izany iresaka ohatra anankiray azy ao amin'ny asa fanaovandalana zay misy BDP amin'izao fotoana izao iarahana miasa amin'ny banque mondiale dia any anatin'ny tetikasa rehetra manao lalana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misy expert en social, expert en violence basée sur le genre. Zany hoe travailleur social diplômé nianatra no mahazo an'izany titre na expert en social zany, en développement social. Ary travailleur social nianatra na tianana azo diplôme no afaka misehatra amin'izany hoe expert en violence basée sur le genre. Ny activité rehetrarehetra mpanao lalana zany zao na ny mpanao lalana rehetrarehetra dia misy travailleur social tsy maintsy miankadre an'ireny olo ireny ary mametraka rafitra eny anivon'izay toerana anaovan-dalana rehetrarehetra ahafahana miaro prévention foana moa ny antsika amin'ny voalohany ny olona tsy ho azon'izany fanilikiliana fanapotehana ny tanàna satria anaovana lalana reny zany dia manao prévention ngezabe ny travailleur social asa eny fotony mihitsy miresaka amin'ny fokon'olona amin'ny fanatsarana satria fananana iombonana anao tsangana dia ohatr'izay le anankiray hoe ny VBG zany violence basée sur le genre ny concept genre dia ny travailleur social tena ao anatin'ny fampifoanana feno ary raha mbola misy koa ny tetikasa mipetraka dia tsy maintsy travailleur social no miasa eny anivon'ireny sehatra iny adriky miravavy araka izany ny institut supérieur de travail social dia toeram-panofanana anankiray ny malagasy ho an'ireo olona zay nampandriana ho lasa travailleurs sociaux zany eo amin'ny fiainana resantsika izany rehetrarehetra zany mba fahatarany olona nylay anjara asa sy ny fomba fiasany raha miresaka ISTS ary tsika seur DGA sara mety zany fanononoko anazy zany inavy ny zavatra misy ao zany ao anatin'le izy ary inavy zany le anarana amin'izany atao hoe asa social zany satria efa napetraka te ty tamin'ny herinandro na ny olona argaga hoe mandritra ny 5 taona ve sa dia hianatra ny asa social fa ka zany tsy vita ao anatin'ny adinray ny ohatra zany satria fantomazatra ny olona zany le foambolana fandisy teo damatra entoka mankasitraka indrindra marina tokoa hoe marobe tokoa ny manontany hoe manitra ny 5 taona tokoa ve dia hianatra foana dia ina tokoa ary ny atao anatiny ao dia ohatra ny fianarana rehetra io dia misy zavatra marobe satria rehefa miresaka olona zay ianao dia misy zavatra marobe zany tokony ho fantatra momba ny olona zany hoe ny environnement zay zany raha miresaka hoe olona zany ny environnement manontolo zany ianaranao zany hoe tsy hitanisa moa zany misy atao hoe unité d'enseignement aminay ao mandalo zavatra marobe mandeha aloha zany tsy maintsy ianaranao ataoko hoe tsy maintsy misy nresaka aloha zany ny introduction amin'ny travail social ianarana zany fatarina aloha inona marina moa zany atao hoe travail social ohatrany hoe zany raha andeha lalao bola aloha dia inona ny règle de jeu mila fantatra dia mialoha dia fantarinao amin'izay ny atao hoe service social de groupe service communautaire satria raha olona ireo tsy mijanona amin'ny individu fotsiny zany hoe mijanona eo fotsiny mitatra kokoa makany amin'ny groupe makany amin'ny communautaire dia satria rehefa anao stage ireo mpianatra ireo dia mandeha zany reny aloha zay mazava koa fa reny dia alternance en formation ao zany hoe tsy cours théorique be fotsiny atao ao fa misy manao stage
zao zay any escoleranay miditra janvier dia mifarana décembre dia zany hoe mianatra izy zany janvier février mars ny avril zao zareo andeha hanao stage dia mifaritaka manerana eo amin'ny 2 à 3 mois io zany manao stage foana ny mpianatra dia manerana nosy zany satria marihana tokoa fa ny développement social zany dia tsy nijanona ao Antananarivo rery fa mandeha makany amin'ny sehatra marobe ihany dia zahay zany tena miankadrena ireo mpianatra io mandeha lavitra toa ny afaritra varatra ny atsimo atsinana andrefana tena miaccompagner andreo zany mampiavaka anay koa hoe le mpianatra tsy andanao stage dia avela fotsiny amin'izao any fa accompagner andreo dia misy moa mampiavaka anay koa misy ny atao hoe formateur permanent dia misy ny mpampianatra vacataire zany tsy mitovy zany ireo vacataire dia mampianatra n'le cours fa ny formateur dia miankadre andreo mpianatra ireo amin'izay sehatra misy anazy any zany dia tena ampiandohana moa tsika ny teny hoe inona daholo ny zava-misy eo dia voalaza teo moa zany le hoe misy ny formation initiale misy ny formation continue dia misy ihany koa natao hoe CRENS zay voalaza teo io centre de recherche en travail social io zany tena ambaratonga ambony aty amin'ny resaka hoe scientifique ohatra hoe manoratra article miorganiser colloque miorganiser resaka laboratoire de recherche mihitsy zany tena asan'izy io misy an'izay koa zany ao aminay ao dia fanampin'izay angambany madame Mariso dia misy ambara ny eo amin'ny asa zany ny fianarana ny fototra ianaranao zany dia misy zavatra efatra misongadina ngezabe voalohany indrindra dia ny fiampianarana nyreo tanora miofana ho amin'izany hoe fandraisana an-tanana olona tsirairay zany hoe tena service social individualisé ianarana zany indrindra zareo ao amin'ny filière assistance sociale tena mianatra azy fa ny anankiray ihany koa dia zany atao hoe service social de groupe ianarana zany ny vondron'olona rehetrarehetra izay tiana eo etsehana ho amin'izay fampivoarana amin'ny fiainan'izay dia misy fianarana manokana hitondrana nyreny olona reny ao anatin'ny sehatra ny travail social tsyna dia acteur à part entière ny asany ny fiainany ary ny ataony ny olombelona tsirairay fa mandalo fahasairanana izy na sendra ny sakana no mahatonga azy tsy afaka miatrika n'le fiainana andavanandro zany ny fahatelo dia ny atao hoe travail social communautaire tena le fiarahamonina mihitsy ny oetsehana misy mobilisation communautaire zany misy dialogue communautaire atao zay ilana matiana no mitarika ny olona ny mipetraka ny anatin'ny fiarahamonina any tsy ny safidy hoe za iara hipetraka aminao gasikara fa ianao mpanao gazety mahafinaritra mahay miresaka tsara ao anatiny za iara hipetraka aminao masera amin'izay mba voary fa zay olona miarahamoninao dia voatery ka zay no ilaivana an'le travail social hoe mandinika le fiainam-piarahamonina izy tsy ny fiainam-piarahamonina fotsiny fa le olona sy ny environnement mandinika tsy misaraka être psychosocial ny olona no entiny dia zay ny ilavana an'le hoe travail social communautaire ny fahatelo dia fampianarana base anankiray ny resaka administration sociale io zany no ahafahan'ny travail social miditra any amin'le hoe afaka mametraka dispositif na plan stratégique anankiray travail social miaraka amin'ireo sehatra asa hafa rehetra zay tokony iara-miasa tsy mahavita tena ny travail social fa reo sehatra asa rehetra izay mahakasika olombelona olom-pirenena ao anatina firenena iray dia eo ny travail social ary zay le fiofanana miopana indrindra amin'izay ny mampiavaka ihany koa ny ISTS sy ny asa ny travail social ny fanofanana dia ny hoe mifototra amin'ny besoin eny fotony tsy maintsy misy zavatra eny zany na formation ao ary zany atao mise à jour foana mikasika ny zavatra misy tonga ny covid dia manao ny état des lieux dia iny no entina andrafetana ny fampianarana dia ohatr'izay ihany koa le hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny firenenao fa tsy zavatra hita any ivelany no entina io manko no mbola olana kely izy io gasikara amin'le resaka hoe ny akamaroan'ny asa social raha ny eto Madagasikara dia mifototra amin'ny famatsim-bola miankina amin'ny famatsim-bola dia eo amin'izay ny travailleur social tsy afaka ametraka satria misy commanditaire efa mametraka ny objectif dia eo ny tena hoe mila matianina mba afaka andresy lahatra n'ireo mpanatanteraka sy mpandray fanapahan-kevitra mba
ahafahana miasa tsara amin'ireny karazana projet feno eto Madagasikara reny anatsarana tokoa ny fiainan'ny olom-pirenena tsirairay. Misy resaka kely teo somary adiontsika kely ny amin'ny hoe misy formation continue sy formation inona le raha teo azonareo hazavana kely le mahasamihafa anazy sy le fomba fiasa ao anatin'ilay izy ny formation continue dia misy mizara telo raha izay no azo ilazana anazy hoe ny ray formation à la carte efa manana karazana formation fanamafisana betsaka ny olona misehatra eny amin'ny zany asara sosialy zany araka ny lazainy teo ihany dia misy ny olona zany te handalina bebe kokoa ary mila renforcement de capacité entina amin'ny tanany asany dia ireny karazana asa filana ireny zany no valian'ny CRTS mba entina anamafisana ny fahaiza-manao ny tsirairay mba anakaiky ny mamatianina entina natanterahana. Ny anankiray de formation à la demande tena mamaly an'izay filan'ny orinasa na entreprise io na tetikasy io na fikambanana io na vondron'olona tsotra fotsiny io na karazan'olona ohatra hoe ny vondrona fikambanany mpitaiza be antitra eto Madagasikara mila filana toy izao dia mamaly an'izay ny travailleur social satria raha vao mahakasika olona dia ahafahana misehatra foana dia hofanina amin'izay formation manandro na ohatr'izay fa tsy mandalo arakaraky le tetikasa mety misy tetikasa tena ao anatin'ny 3 taona ao anatin'ny 5 taona dia iny no ametrahana an'ilay teneniko hoe mametraka paikady mihitsy ny travailleur social amin'izay mba hisiny continuité ary indrindrandrindra pérennisation an'ireny asa apetraka ireny. Dia izay no zavatra atao. Fahatelo dia ny hoe manao expertise ny CRTS, manao expertise, manao analyse stratégique, mametraka plan stratégique, tena mitetika an'izay asa rehetrarehetra, manao évaluation intermédiaire na évaluation finale na projet, manao sehatra be dia be zany amin'izay resaka consultance zay. Eny ary na zanatrany tsivitsika kely angamba ny sœur Lanto raha sitraka ao fa ny ankizy izay misafidy ny lalam-piofanana travailleur social dia tafiditra anatina spécialisation totelo izay assistant animateur dia éducateur angamba tsy tadidiko ahafahantsika indray zany satria misy tanora zany zao mety anala baky izy amin'ity volana jona sy volana jolay tsy fantatro dia ho avy ny fidirana manaraka zany amin'ny heritaona tsara mba fatarina ihany zany inona ihany koa ny mety ho lalanasa sy ny mety tombony raha misafidy an'izay lalam-piofanan'izay lay ankizy androany mijery dia hivoaka inona ihany koa izy rehefa vita ny fianarana eo anivony STS ihany koa satsika misaotra betsaka André Madagasikara misy lalam-piofanana anankitelo tokoa moa zany ao dia misy ny atao hoe animateur de développement social dia misy ny assistante sociale dia misy ny éducateur spécialisé. Dia fitambaran'ireo zany rehefa mivoaka avy eo zany ireo mpianatra io mahavita fianarana soamantsara dia tsotsika izy hoe travailleur social zany hoe licence zany izy aloha 3 taona zany izy mianatra foana dia voalohany zany izy aloha vao miditra zany izy vao recruté zany mba afaka baky izy zany dia recruté aloha dia atao hoe misy hoe tronc commun mitambatra zany izy parcours anankitelo mbola tsy miavaka mihitsy zany hoe mizara anankitelo izy dia mitambatra izy avy eo amin'izay zany tonga amin'ny 2e année manomboka mizara amin'izay dia ireo akory tsy hoe tiako dia tiany ho ataoko fa zahay zany rehefa manao concours dia misy atao hoe test psychotechnique zany io zany mampiavaka anay jerena ao anatin'io zany resaka hoe comportement sy attitude le tanora hoe tena mety aminazy hoe le travail social tsy afaka tonga moa zay dia prédéfinir hoe mety aminazy fa manaraka eny moa formation dia ao amin'ny tronc commun zany izy no manao an'izay dia misafidy amin'izay dia accompagner zany izy safidy le parcours aty amin'ny 2e année dia vita ireo dia izy moa atao hoe diplôme de licence professionnelle en travail social zany hoe ireo mahavita licence ireo dia tonga dia afaka misehatra amin'ny asa. Dia araka ny tenentsika teo hoe zay rehetrarehetra misy olona zany afaka hisan'ireo travailleur social ndreo na privé io na public io dia afaka hisany izy koa dia afaka manangana orinasa ho azy ihany koa tsy voatery zany hoe tsy maintsy hiasany amin'ireny sehatra ireny izy fa izy koa afaka mamorona asa ho anazy. Dia vita moa ny 3 taona zany dia afaka manohy izy zany manao master fa zany hoe tsy obligé zany fa efa araka ny tenentsika hoe licence dia afaka miasa fa raha zany toeram-piasana mitako hoe diplôme master no raisinay
dia manao master mahitrandro taona masterany dia amin'io zany izy tena présente mémoire mihitsy scientifique zany dia vita zany zay dia raha mbola tianao moa zany izy hoe anao doctorant dia zay moa araka ny teneniko teo affilié amin'ny université catholique de Madagascar dia mandeha makeny zany manohy satria mention travail social dia eny no napetraka eny zany no nazahoana arrêté ministériel dia eny zany no misy ny doctorant zay ngamba no azoko lazaina fa raha mbola misy fanontaniana moa dia afaka apetraka mazava tsara mihitsy satria veritsika fa raha miresaka tsika hoe institut supérieur dia hoe tena mitovy amindreo ifitoeram-pampianarana fampianarana ambony avokoa moa na miresaka travail social zay isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay eny ary izay no tsaro fantatra ngamany fa mamaraparana ny fandarantsika ry izy miravavy andao aloha tsy hivina kely ny fankalazana ao amin'ny rahampitso sy ny tena hoe antony ankalazana n'ilay rahampitso ny tsaro fantatra ihany koa mba ho hitany any tokantrano zany ahafahantsika ihany koa manome zany ny toromarika rehetra sur l'endroit eny tompoko rapitso moa zany rapitso maraina zany le 25 mars zay fotoana nanasantsika ankalazantsika ny journée mondiale de travail social dia tanina zany tsika rehetra tsy akanavaka zany zay te afantatra misimisy kokoa hoe inona zany travail social zany dia aotsika nafantatra dia mariana fa mpiandra zany raha miandro amin'ny STS dia mandoha vola vao manaraka nyreto cours reto nefa zany amin'ny hoandro io dia gratuit le izy dia araka ny tenenina teo zany le misy le hoe inona natao hoe introduction travail social dia ho fandratsika eo zany le izy dia io moa le mizara le hoe misy ny individuel misy ny groupe misy communautaire ho fandratsika eo zany le izy dia reo tsy afaka misaraka natao hoe éthique manana ny éthique ny travail social dia ho fandratsika eo koa zany le izy hoe ohatry ny ahoana le izy dia araka ny voatentenam-beloha hoe le izy zany ho atsika rehetra tsisy hoe vidipidirana le izy tsisy fanavakavahana hoe zay olona misehatra anasan'ny travail social ihany fa tsika rehetra zany zay lina amin'le izy dia afaka tonga dia rehetra moa le célébration ty dia resaka reconnaissance ny travail social inona marina izy io dika zay koa io zany dia ampivondrona tsika rehetra travail social zay efa sortant ny STS any am-perinasa rehetra any teo moa tenenany hoe formation continue dia misy koa ianareo fa nandalo tao nanao an'izay formation zay nahazo an'izay hoe renforcement des capacités tany amin'ny sehatra misy antsika tany misy nareo maire marobe tamin'izay andro zany nanao fifoanana tao nareo lehibe amin'ny fokotany nareo responsable ny centre rehetra dia andao hiaraka fa rapitso zany rapitso maraina le andro ankalazantsika ny journée mondiale de travail social dia isaorako manokana ihany koa ry aman-dreny zay nanome fitokoisana ny STS nandefa ny zanany misy marobe moa izy amin'izao fotoana zao misy 147 moa niditra tamin'ity taona ity mizara groupe anankefatra izy ireo dia maro tokoa isorana betsaka nareo nanome confiance fa zay no azo lazaina mikasika ny journée rapitso fa tongava marobe eo amin'izay rapitso zay ihany koa manao ahoana ny fandaminana misy any ohatry ny lalao ara-pananjahan-tena ny rivo ianareo teo ny ataondro zany misakafo ihany sa ahoana sa tsara fantatra misy efa fandaminana amin'ny andro amin'ny rapitso zany fanasana ho an'ny rehetra le izy dia misy fanasana ho an'ny tanora andray an'le hoe lalao ara-panatanjahantena ara-piralahinany amin'ny arivo amin'ny voalohany dia miaraka ao amin'ny amphithéâtre antsa daholo moa zany ao amin'ny STS ihany io ny fanaovana an'le hoe fahafantarana bebe kokoa ny atao hoe travail social zany mandritry ny tapakandro voalohany iny zany dia misy conférence débat ao eo ihany koa nefa le mbola hoe itoizan'le stand rehetra isan-karazany fa efa nisy fikarakarana manokana natao zany ho an'ny zay olona tsy mahavatsy ny sakafo sy ny rehetrarehetra afaka tonga eny zany izy fa misy fivarotana sakafo fikarakarana sakafo amin'ny vidiny mirary mba ahafahantsika menakavy milanina tokoa anatin'izany hoe journée mondiale zany satria inona fa ny rehetrarehetra dia voakasika ny zany hoe fanatsarana ny fiainany tenany mampandroso ny tenany dia mampandroso ny fiarahamoniny zany ao anatin'izay dia efa misy fikarakarana zany eny azotsika jifaina ao anatin'ny ISTS ao amin'ny campus ao ihany mazava tsara mihitsy n'izay rehetrarehetra zay zany natr'izany izy anefa omeko ampampitona kely ianareo
mirahavavy amarana ny fotoana novanareo antso na ihany koa fampitinana na fanitanana mety nisy zavatra nomaninareo kanefa tsy nanontaniako nefa tsara fantatry mpanaraka ny fandarana dia fotoana zany zao anatin'izay minitra vitsivitsy zay raha mba misy fanampiny zany tianareo apitaina mitsika voninahitra manokana Ramatoa Rasolonjatovy Marie Jo, directrice du département CRDS ana centre de ressources et de développement social aloha hitondra an'izay tefo amarana an'izay dia mitsika ny Sirlanto mamarana azy avy eo. Misaotra tompoko. Teny tsotra angamba no amaranako amitianako an'izay volaza rehetrarehetra teo hoe tompona andraikitra ny olombelona tsirairay amin'ny fampivoarana ny tenany, fampivoarana ny fianakaviany, fampivoarana ny fiarahamonina misy azy, ny fampivoarana ny firenena ray manontolo mihitsy. Zavatra fahitantsika matetika na dia any amin'ny Facebook any ary amin'izao le hoe le toe-tsaina gaso ny gaso aza amin'ny foana aza mba gasy ihany ohatrany hoe somary tenenina foana dia ataoko ohatra sarisary kely ny hoe mofogasy dia manahoana nefa mofogasy iza ny gasy tsy mivelona ary tsy lehibe tao anatin'izany finanana mofogasy. Iza nefa ny namorona mofogasy, iza ny manao mofogasy, iza ny manjifa mofogasy, isika malagasy. Dia avy aiza nefa le mofogasy, vary gasy ny nanaovana mofogasy. Tiako tenenina zany dia ny hoe fotoana zao ndao omena toerana ny tsirairay, omena toerana sy andraikitra ny tsirairay isitraka n'izany zo tena maizy azy zany. Dia eo ny sehatrasa travailleur social, eo ihany koa ny ireo efa matianina ao anatin'ny travailleur social, eo nareo tanora rehetrarehetra andraikitrareo ny manatanteraka n'izany hoe misehatra dia manome sehatra zao ny STS amin'ny rapitso tongava tompoko hiara halala sy hamantatra n'izany hoe inona no andraikitra ao anaty fiarahamonina. Andao hiaraka hisehatra andinika sy hamolavolana le hoe système de développement gasy. Andao hiaraka hametraka n'izany atao hoe mécanisme de protection sociale gasy. Isika ny tompona andraikitra andao tsy hiandrina izany izy fa andao hiara mantatra rapitso dia hiara hametraka hoe iza no anao inona ary ahoana no anjara biriko ao anatin'izany fiarahamonina zany. Fanampon'izay dia manentana ao entanina ny travailleur social rehetrarehetra efa matianina ny mpianatra rehetrarehetra dia mpiara-miombonantoka rehetrarehetra ireo mpankasitraka ny fitondram-panjakana ary indrindraindrindra ireo matianina izay misehatra eo amin'ny sehatra ny sosialy. Fiteny indraminay foana le hoe si l'économie est le carburant du développement, le social est le moteur. Mifameno tanteraka amin'ny fiainan'ny olona ny asa ara-sosialy, ny fandrarana ara-sosialy. Andao tompoko hiarakatsika rehetrarehetra atsika io gasitsika travailleur social gasy vahoaka gasy olo-pirenena gasy vitatsika io fa andaotsika hiaraka anomboka izany tsika amin'ny rapitso ainga vaovao indray. Saotra tompoko. Makasiaka indrindra Ramatoa Rasolonjatovy Marie Jo mitsika fitenenana indray Sirlanto Arsoa Marie Odette. Eny tompoko feno dia feno angamba ny voalazany Madame Marie Jo teo fa mamela hiteny kely hoe misaotra betsaka nareo mpanao gazety. Nareo zany tena hitanay hoe nareo tena olona akaiky afaka hiara asa aminay satria zahay moa tsy afaka hiteny inona raha tsy misy anareo ampitan'le fangatahanay dia isorana meloa zany dia mbola mangataka zany ny fiaraha-miasa hatrany. Dia manarak'izay zany dia hoe ry travail social zany izay efa mivoaka atao amin'ny ISTS angamba satria niova kely aty aoriana lasa ISTS fa ESS izany hoe école de service social tambola teny an-tanimena. Dia tsy adinotsika fa manana logo tsika izay misy sary Madagasikara dia misy olona anankiroa zany misy lahy misy vavy eo dia misy brika banga brique zany izy brique mena banga dia io zany le hoe inona ny anjara briquetsika travailleur social eo amin'ny Madagasikara tsika ity. Dia zany entanitsika dia hoe andao hiaraka hivondrona hitondra ny anjara briquetsika fa kosa manentana tsika rehetra zany hoe mpiara-miombonantoka rehetra tsika firenena Madagasikara ray manontolo zany olo-pirenena rehetra hoe fantaro inona marina asle travail social fa olona eny anivonareo eny izy hitondra vahaolana moa ny teneniko hoe
mitondra vahaolana fa le vahaolana indray a de tsika ihany ny tompon'le vahaolana fa ny asany a de miakompanie atsika indrindra amin'izao fiainana sarotra de sarotra zao a de manana anjara lehibe toerana lehibe tokoa ny travail social hiaraka amintsika eny amin'ny sehatra misy atsika tsiraray avy any a de za misalasala manatona ny travail social sy ny centre rehetra zay misy andreny a mpiasa ho travail social sy fa travail social ireny iny ary dia kasako manokana ianareo amin'ny rahavavy a nanakina sain'ny fandarana tamin'n'itya alina itya iveriko fa nanampy atsika tany tokantrano ihany koa izay fanazavana momba ny asa social zay aza dimy ny fotoana atsika rapitso a manomboka amin'ny valora maraina itsy amin'ny STS mandrimena iavolo somary isitsika repirakely angamba ny Sherlantre mety aiza hoaiza tsara eo amandrimena no misy an'ilay toerana angamba raha ohatra ka marantsika eny tompoko i mandrimena de eo amin'ny fokotany ny avoloa de commune Andoharany Fotsy zany hoe raha mainka avy aty amin'ny ville zany tsika de misy ny raha ty Analakely miala de misy bus 137 de tonga eo amin'ny station d'essence Total de eo no miala de juste amin'ny face eo zany misy an'le STS raha ohatra koa tsika avy any 67 miala ohatra mandray 187 172 de avy eo mandrimena ihany koa no miala sy tonga ny iavoloa misy ny palais fa aty alolo zany le izy de zay ngamba no veriny miakatra kely eka makiplasta koa zany ho azy mbola tsy mahafantatra de makiplasta koa akaiky raha ohatra iny repera manavarana atsika de zay koa no akaikiny eo azatina rapitso avaly ny fotoanatsika itsy mandrimena miaraka amin'ny STS tsika amin'izay fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa social izay soratsika manokana izy am'rahavavy ny tatsy amin'ny sisindrindra dia atao zany raha matoa Rasolonjatovo Marizo izay directrice de département CRDS centre de ressources et de développement social ISTS misaotra indrindra tompoko soratsika manokana Sherlantre Toarso Marie Odette directrice générale adjointe de l'ISTS na DGA zany mankasitraka indrindra ihany koa tompoko makasitraka anao Andry Matoa Gasikara de mankasitraka ny teknisiana ihany koa zay nantotosa izao fandarana zao mankasitraka indrindra tompoko mankasitraka ihany koa atsika rehetra zay nanaraka ny fandarana sy ny henonay hatramin'ny farany misaotra indrindra tompoko ianao any tokantrano ihany koa isaoranay niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'ity alina ity mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny rapitsonay ny fandarantsika tompoko lasy tovavy veloma tompoko Chanel Maison de Beauté, nanolotra ho anao teo ny l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Thilo à Mustapha.